Mbola misy ihany ny resaka mandeha hoe vao vidy vola i Lalatiana dia nangina tao anatiny ianao ny fitenenana de iny fa de nanao tahaka an'ireo mpanao gazety namana hafa rehetra izay nanaiky novidiana sy ny tambatambaza ny fitondram-panjakana dia lasa nironana kany amin'ny firia-kevitra manohana ny fitondram-panjakana fa ohatrany hoe nirenie zany nantsipaka n'ilay foto-kevitra ny Hijorona mikasika an'izany hoe fahalalahana asa fanaovan-gazety sy ny fahalalahana hiteny izany de androany miverina tao anatin'ny fandaharana tao anatin'izay vanim-potoana rehetra izay de nirahanareo rehetra nahita fa tolona foana ny natao rehefa tsy hitanareo teny Kianja de hitanareo tany anatina ianao jery niady tamin'izay niady ho an'izay foto-kevitra hoe fahalalahana amin'ny teny zay de hitanareo tany amina fahitalavitra samihafa tany rehefa nivory tety amin'ny onjam-peo nandray anjara foana tamin'ny miara-manonja rehetra izay natao tao anatin'izay vanim-potoana rehetra izay hitenenako hoe teo foana tsy mbola nisy fotoana na de anankiray aza ka hoe iny Lalatiana fa mipiripirina tsy hita rehefa aveo tsy hitahita moramora satria nandray vola tatsy na nandray vola taroa tahaka ny tsao zay nahely tao anatin'izany vanim-potoana izany nasiko tenenanareo aloha de mbola tia ary tsy mbola niova ny foto-kevitra izay ijoroako satria za Lalatiana Rakotondrazafy ny tombony zany ary zay mba ahafahako mirehare zany amitsika izay mieno mety tsy atakatra n'izany resako zany daholo ny olona rehetrarehetra fa ho an'izay matakatra ny tombony ho ana Lalatiana Rakotondrazafy za tsy manana patron politique satria za lehibe anantoko politika izay natsangako mba hananako an'izay indépendance na fahaleovantena izay fa foto-kevitra no hijoroako ary foto-kevitra foana ny hijoroako hatramin'izay za zany tsy possible mihitsy ho hitanareo ary zay koa ny tombony faharoa na eo amin'ny asa fanaovan-gazety zany na amin'ny fanaovana politika za zany tsy possible mihitsy ho hitanareo hoe satria ny patron politikako manana n'ity firia-kevitra ty de tsy maintsy manaraka an'iny de lasa ako voatery mitady faneho-kevitra hanoanana an'izay position politique le patron politikako zay fa ny patron politikako de ny antoko politika freedom izay misy ny tombony ho anay ihany koa dia za manana haino manjery zay zany lehibeany zany tompony izany hoe za zany tsy hoe voatery ho voabaiko ny patron de presseko ihany koa fa zako ny patron de presseko zany lehibeany ty haino manjery ty izany hoe tsy ho voabaiko ny zany hoe tombotsoa ara-bolana tombotsoa hoe tahoatry ny voaroaka ao anatin'ny orinasa zay esako zany ka hoe anana firia-kevitra na de tsy mitovy amin'ny tena firia-kevitra conviction personnelle koza de tsy maintsy anaraka an'izay zay ny mba tombony zany hoe zay tiako analana ao anatin'ny eritreritrareo an'ilay hoe satria be deaibe mihitsy nanao remarka tamiko mikasika an'izay hoe nanginginy Lalatiana vao vidy vola zay Lalatiana nanao ohatran'ireo reo journaliste namany hafa izay Lalatiana de fa tena niova langage mihitsy fa sarotra moa hoe Lalatiana iova langage tanteraka ao anatin'ny Free FM de aleony tsy miteny zany daholo ny spéculation na ny tsao rehetra ely tonga ka hatramin'izany hoe nandray 500 millions Lalatiana nandray entre parenthèse aloha raha misy mba afaka manome 500 millions ana de tena ilaiko mihitsy amin'izao fotoana izao satria mba mikasanao investissement hafa ihany koa fa tsy manana le 500 millions aloha amin'izao tsika miteny zao entre parenthèse fotsiny zay fa raisiko atanandroa raisiko aty amin'ny onjam-peo na hoe atsonao fotsiny hoe aty misy 500 millions Lalatiana de avy raiso fa tsy mivarotra amin'ny fanahiko tsy mivarotra amin'ny foto-kevitra zay zany ohatrany hoe bon vazivazy ray an-dalana iny fa ntiatsika tenena ao anatin'le izy de hoe mitiako tenena anareo anatin'le izy zay le tenenako hoe mba miresaka ny tenako manokana za Lalatiana Rakotondrazafy hatramin'izay tsy de hoe nanam-bola be tsy de hoe nanan-karena be ka hoe malahelo ako raha ohatra ka tsy ampy ny vola eo ampelantanako ohatrany olombelona rehetra ohatranareo rehetra ihany de mba mila mikarama isam-bolana mila mahavelona ny mila mba micontribuer amin'ny chargeny ao tokantranoko mba manana filana amin'ny mahavehivavy hoe mba teanao volo kely indraindray mba mividividy zavatra kely firavaka kely sy ny akanjo sy ny sisa indraindray fa zany aza eritreretina mihitsy ho ivarotany Lalatiana ny fanahany Lalatiana raha mbola Lalatiana koa ny Lalatiana de mahazo matoky ianareo mahazo manana antoka zato isanjato ianareo fa tsy hivadika amina foto-kevitra izany mihitsy za ary zay
no mahatonga an'ireo mpikambana marobe amin'ny freedom reo mbola resy lahatra miaraka amiko amin'izao fotoana izao satria tao anatin'izay vanim-potoana rehetra nahafantaranareo ato eo amin'ny lafiny politika izay tsy mbola niova tamina foto-kevitra zany a voatany amin'ny 2001 ako aza-donoina nanangana an'izany syndicat des journalistes zany ange rôly mercia noho ny foto-kevitra anankiray izay nitovizany de efa membre n'izany syndicat des journalistes zany ange za tamin'izany fotoana zany niara-nanangana an'izany tamin'ny rôly mercia vao nanomboka nanao asa fanaovan-gazety de efa nitsangana niaro an'izany intérêt an'le asa izany hoe liberté fahalalahana fahafahana miteny fahalalahana maneho hevitra na tamin'izany nanao mémoire teny amin'ny université aza angery mpiaino ajainy na tamin'izany nanao mémoire na master tao amin'ny droit azy de aza-donoina fa droit public et science politique ny option ako zany hoe option science politique resaka liberté publique nanaovako mémoire tamin'izany fotoana izany zany hoe zavatra tena miraikitra ato anatin'ny foko zany sujet anankiray izany zany ny loha hevitra anankiray atao hoe fahalalahana izany satria veriko fa ny olombelona anankiray tsy mana fahalalahana de mitahaka amin'ny biby ary ny olombelona anankiray tsy afaka miaina an'izany fahalalahana sy ny fahafahana zany de tsy misy mahasamy hafa azy amin'ny biby nanao mémoire ako tamin'ny resaka journalisme nazahoako master tamin'ny journalisme de mbola liberté de la presse ihany koa ny mémoire izay nataoko zany hoe zavatra tsy hoe ny anazy zany tena foto-kevitra niainako tao anatina vanim-potoana lava be zany nanao mémoire zany ange fa tamin'ny 99 sy 2000 99 tao amin'ny tany amin'ny droit 99 2000 de 2000 2001 tany amin'ny journalisme atao amin'ny lettre samy resaka liberté publique daholo no nanaovako liberté de la presse moa zany ny journalisme mazava ho azy kokoa no nanaovako an'izany dingana farany nazahoako ny mari-pahaizana izany zany hoe fa tsy hoe zavatra kely hoe tampotampoka eo de misy opportunité zay manko ny tiany sasany apetraka zany hoe io indray ny Lalatiana misy opportunité anakorontanana de mody hoe zara raha misy hoe de la communication de tsapina ndray iny satria reo mpanakorotana efa niainga tamin'ny taona 2024 zany ve le fotom-pisaina napetraka aloha iny mbola iresahako eo rehefa aveo fa ntiako tenenanareo raha mbola misy resaka combat na ady atao ka hijoroana mikasika an'izany fiarovana ny fahafahana miteny zany hoe liberté d'expression fahafahana maneho hevitra sy ny fahafahana misaina ny hevitra izay hitanao fa mety aminao liberté d'opinion ary ny fahafahana manao asan-gazety ampalalahana zany hoe liberté de la presse de tsy maintsy ho hitanareo amin'izany combat zany foana Lalatiana Rakotondrazafy indépendamment zany hoe tsy misy ifandraisany amin'izay foto-kevitra hananany ara-politique zany fa nareo mahafantatra ihany koa fa matoa freedom ny anaran'ny parti politique any Lalatiana satria mamy sady masina ho azy valeur chère ho an'ny Lalatiana zany liberté zany freedom izany freedom ndikany hoe liberté ndikany hoe freedom zany hoe tiako apetraka ho anareo Lalatiana zany tsy hoe ty misy occasion anankiray andeha anaovana fanakorontanana an'le fitondram-panjakana de iny afa hiazakazakany tsia fa ho an'ny olona nafantatra de tao foana isaky ny ady ho an'ny fahalalahany ny asa fanaovan-gazety isaky ny ady ho an'ny fahalalahana maneho hevitra de tao foana Lalatiana Rakotondrazafy ary niady foana Lalatiana Rakotondrazafy zay no niteneniko tamin'izany fotoana zany hoe mampalahelo aho de hoe 90 taona ty aorianany zany ny tena niditra teo amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety zany de mbola resaka liberté d'expression foana veranga no iadivatsika eto amin'ity firenena ity zany ny amin'ny mampalahelo aho zany no mahatonga amin'ny teny hoe tena miembotra ny atsika zany fa tadidanareo tsara fa natongahako tamin'ny fotoanandro ny secrétaire général ny association des journalistes des radios privées fikambana mpanao gazety amin'ny onjam-peo tsy miankina tamin'ny andron'ny Marc-Ravalomanana nitsangana nanohitra ny fanakatonany Marc-Ravalomanana radio privé teto Madagasikara tany amin'ny province zany ny radio telo tany Tamatavy tamin'ny fotoanandro radio Say tany Tsuliara tamin'ny fotoanandro nitsangana ako nanohitra an'izany indépendamment hoe iza ny mpitondra fanjakana nakatona ny fahita lavitra vivata amin'ny fotoanandro nitsangana nanohitra an'izany ary aza-donoina fa resaka liberté d'expression sy démocratie liberté de la presse zany ange natonga ny engagement na ny firotsahana antsehatra tamin'ny taona 2024 so de misy manadinodino an'izany
niady foana nisy ny fanagadrana mpanao gazety tao anatin'ny fitondrana hera Ramambazafy za anisan'ny tsangana amin'ny secrétaire général ny syndicat des journalistes malagasy syndicat des journalistes eto Madagasikara syndicat mpanao gazety malagasy nitsangana ako tamin'ny fotoan'androny rehefa nakatona ity onjam-peoan'ny Free FM ity tamin'ny transition za anisan'ny nitsangana ary tena nisedrako zavatra mafy zany tamin'izany fotoana zany fa nisy principe foana hoe ilay fahalalahana amin'ny teny zay niarova ny setra resam-pirenenanay tamin'izany fotoana izany. Io zany tsy voatery hoe régime iza fa naravalo manana marika io na régime ratsiraka io na régime Andradjoelo na régime Ramambazafy io nizaniza régime eo ka misy fanohitohinana zay fahalalana amin'ny teny liberté d'expression zay de tsy maintsy mitsangana za Lalatiana satria fodi-kevitra anankiray valeur anankiray sotoavana anankiray masina sarobidy loatra ho anazy zany resaka liberté zany. Zay tiako azavaina aminareo aloha aty am-piandohana satria misy manko ohatrany hoe tsy mini zany tsy mijery an'izay hoe inona moa zany lalana ny lalovany Lalatiana tao anatin'izay izy 12 taona nanaovany gazety zay 12 taona nge za zay nanao gazety tao anatin'ny 12 taona tsy nisy régime anankiray ka tsy nanaovako combat momba ny liberté de la presse ko ahoana ny nanomezana tsiny ana anakianana nana iampangana amin'izao fotoana izao fa hoe te anakorotana de manararoatra ny code de la communication io non raha te anakorotana ary apetrako mazava ihany koa zay zany hoe chef de parti za chef de parti politique izany hoe raha ohatra ka manana heritreritra hoe andao hanonga-panjakana de voalohany indrindra aloha tsy honanazavana tsy honandroso solution constitutionnelle mihitsy ny parti zay nitarihako za nge anisan'ny prôny hatramin'ny voalohany ary hatramin'izao de mbola mino an'izany mametraka an'izany izahay ao anatin'ny antoko freedom hoe tsy misy vahaolana amin'izao fotoana izao tsy vahaolana zany midina an-dalambe zany fa ny vahaolana midina an-dalambe hoe hanonga-panjakana zany tiako tenenina fa ny vahaolana de ny déchéance amin'ny filohan'ny république izany hoe vahaolana araka ny lalam-panorenana ndao tadiavintsika sy arahantsika manao ary azo atao tsara izany. Nareo ve de mieritreritra hoe adala Lalatiana ka tanany akavanana mandeha miteny hoe ndao andeha hanonga-panjakana manararoatra ny code de la communication de ny tanany akavia andeha hidradradradra hoe déchéance no atao tamin'ny tournée zay nataony manerana ny tany amin'ny faritra atsimo atsinanana nge ka nanazava ny fodi-kevitra mahatonga anay miteny hoe déchéance ny vahaolana eto amin'ny firenena izahay fa zahay satria ny problème atsika eto amin'ny firenena de zao rehefa hoe mpanao politique misy olona manko tsambany zany fomba fijery fanatika anankiray zany de tsy mahita fa tsy fomba fijery anankiray de fige amin'inona misiziry amin'ny fomba fijery anankiray iny rehefa mpanao politika ka tsy mitovy hevitra amin'zareo de manonga-panjakana zay na mpanakorotana zay na diable en personne de volatsaka tany zay tsy zany ny fomba fijery fa jereo ny background le olona jereo ny zotra ara politika ny lalovan'le olona aloha vao miazakazaka amin'ny tsara ianao fodi-kevitra daholo ny azany resako zany fa za tsy mamaly an'le resaka hoe dray na Lalatiana ho manana tomobile anankifolo hoe Lalatiana ho ny talohany nanomboany an'ity ady momba ny code de la communication ty na azo jipy grand Cherokee tsara tare Lalatiana ho ny zao zare tsy problème ny Lalatiana zany fa raha zany na faty efa ela ny maty Lalatiana Rakotondrazafy fa zany sady tsy problème satria ny olona nge mitsara eny ihany ny olona nge mahita za olona ao anatina fiarahamonina za io tsy hoe mandeha mipetraka any amin'ny planète Mars ka tsisy mahita ny fiainako andavanandro fa ny fiainako andavanandro hitanareo iaina miara-miaina aminareo any anatin'ny fiarahamonina izany hoe tiako tenenina de tsotra hoe raha nanana tomobile anankifolo ahako de fa hita ny olona rehetrarehetra mifamezivezy amiko hoe ito ny parc automobile ny Lalatiana de misy tomobile anankifolo de izy miova tomobile androany izy mitondra 4x4 tsara tare de raha pitsondray izy mitondra Toyota Hilux de afaka pitsondray izy mitondra Toyota Land Cruiser de afaka pitsondray izy mitondra tomobile kely tsaratsara le avokany amin'ny internet reny tsy misy an'izany fa ny olona mahita anahy de mahafantatra hoe tomobile ray foana ny entiko hatramin'izay de tsy niovy zay zavatra zay mety mitondra tomobile hafa ako fa tsy anahy oka aloha apetrako zay fa le izy koa tsy hoe entin'ny Lalatiana de mira tomobile Lalatiana de avy am'izay ry mpanatsatso isany ry mpandainga isany de manana tomobile anankifolo nareo ny teory arirariran'ny Lalatiana eo fa Lalatiana nge manana tomobile anankifolo
tsy mahita ny train de vie-ko isan'andro le olona fa Lalatiana koa nge mba mana problema na tomobila ohatry ny olona rehetrarehetra tsy manana tomobila entana rehefa ao am-panina fa voatery mifandimby amin'ny vadiko amin'ny tomobila zay entiko rehefa ao am-panina ny tomobila satria tsy mba manana afa-tsy anankiray zay ohatran'izay le zavatra iainana asa raha azonareo zany zavatra tiako tenena zany hoe tsy resaka materiel ny mahatonga ny Lalatiana mijoro anatina ady ho ana foto-kevitra anankiray za tsy de hoe manan-karena be marina fa andeha ataoko hoe tsy afaka mametsina an'Andriamanitra ao ambony ao raha de hiteny hoe de tena tsy manan-kohaniny za Lalatiana ary mba manana chance hoe afaka nanangana ny onjam-peo an-tena rehefa napiny namana isan-karazany fa tsy hoe za tena korery koa raha navita nanangana azy fa betsaka ny namana napindram-bola de voatery nitrosa tamin'izany ty radio ty nge nitrosana ny nazahoako anazy fa so misy mametraka fanontaniana manko hoe anontaniho mihitsy hoe taizany nazahoany Lalatiana vola amin'ny vitanany radio fa io manko olona corrompu io manko olona voavidy vola de oza hoe zay tiana marina an'izany ananako ny taratasy rehetra hoe nandritra ny herintaona maninjinjy namerina trosa foana rehefa nividy an'ity radio ty satria mamy amiko le fahalalahana mamy amiko le fahafahana de naleoko mba hananako an'izay fahafahana sy fahalalahana zay nanao investissement ny kipy nanao sacrifice mba tsy hiasako amina hoe onjam-peo hafa intsony na télé hafa na organe de presse hafa intsony mba tsy hananako patron ratsy ny tenako afahako miaina an'izay fahalalahana izay fa zany zavatra zany tsy hitanareo fa le olona mitsara ivelany de mahay miteny ary tena mahay miteny izy indray mahalala ny fiainanao mihoatra anao miaina azy isan'andro fa zao ny zavatra tiako tenenareo ninninna fanakianana natao an'ny Lalatiana Rakotondrazafy tao anatin'izay vanim-potoana lavalava ny tsanganana ny adivana mikasika an'ity code de la communication ity de ny zavatra azonareo atokisana ny zavatra azonareo ananana antoka ny zavatra azonareo raisina ho certitude hoe zavatra tsy hiova mihitsy tsy mampihemitra ny Lalatiana ary tsy misy kely akory tsy antony na de kely akory azy hampihemitra ny Lalatiana ny fanakianana rehetra ny fandaingana rehetra ny fanaparitahana lainga marivo tototra rehetra izay atao momba azy fa izy de mijoro amina foto-kevitra ary zay fijoroana amina foto-kevitra izay na fanambazana vola be na fanaratsiana na fandrahonana amin'ny endriny maro samihafa na fampitahorana ny olona proche ny Lalatiana na inona tsy mampihemitra ny Lalatiana amina foto-kevitra ijoroany zany tompoko vavy sy tompoko lahy zay aloha zavatra tiako apetraka aminareo zay donc rerapona eo nareo andeha naratsy anahany amin'ny Facebook andeha amorona resaka dala momba na rerapona eo ianareo fa zara mbola misy occasion hiadivana mikasika an'ity code de la communication ty satria tsy mety io endriny ankehitriny io de hitsangana ka na isan'andro ary ataonareo sakafo ao anatin'ny Facebook ao de aparitao daholo ny lainga rehetra ka amorony atsangatsy amanorana rehetra zay hitanareo atao io enjeo any anatin'ny ainao manjery mpanohana fanjakana any enjeo any anatin'ny gazety mpanohana fanjakana any anaparitao resaka lainga marivo tototra rehetra io de ny zavatra azonareo antoka de tsy mampiova amin'ny foto-kevitra zany reraka fotsiny eo ianareo fa mitedava stratégie fa raha te amely an'ny Lalatiana fa tsy zoran-javatra ohatran'izany zany tsy mampihemitra zany tsy mampihemitra mihitsy ny fiampanganana ho manan-karena be satria voavidy vola tatsy voavidy vola taroa nandray vola tary tsy mampihemitra zany ary reo mpiara-mitolona rehetra mpanao gazety namana miara-mitolona amiko reo mahalala tsara nahako mahalala tsara na ary mahalala tsara fa tsy za Lalatiana no voavidy vola tahaka an'izany zay aloha de afaka teneniko anareo zay de azoko ambara avec certitude zany hoe azo atokisana zay zavatra resahako anareo zay ary raha mbola misy any arinany ka mbola misy mpitondra manohitohina ny fahalalahany asa fanaovana gazety ny valeur andeha ataotoko hoe valeur humaine inon'ny parti zay natsangako de mbola hitsangana ary tsy hihemitra mihitsy tsy ny fiampanganareo hoe te hanonga-panjakany tsy ny fanaratsianareo ana hoe ry mpanakorotana ny 2009 reo tsy ny fanomezanao anara-petakahako sy ny fanaratsiana isan'andro any anatina tambajotra tserasera sosialy mihitsy no ampihemitra am'izany mafilavitra noho izany fanakianana ataonareo zany ny conviction anatiko zay de zavatra azoko ambara tsy genre zavatra ohatran'izany mihitsy ny hanozongozana ny finoana zay ananako atao anatiko ato
zay ny zavatra tiako ambara aminareo. Miala tsiny fa zay le ny teneniko hoe miresaka kely manokana momba ana androany hoe ho an'izay mbola tsy mahalala de mahalala izy androany hoe tsy mahalala hoe ataoko malala ny anarako so nareo de hoe malala ny anarako fa ny anarako efa hainareo ihany fa ny tiako tenenina hoe mahalala izy androany hoe tsy zoran-javatra ohatran'izany ny ampemitra ny Lalatiana anatina foto-kevitra iadivany. J'ai vu pire, j'ai vécu pire. Ny aina zavatra mafy noho izany ny aina zavatra mafy lavitra noho izany ary nandalo épreuve personnelle mihitsy nandalo fisedrana tamin'ny fiainako manokana mihitsy ary na zao tsika miteny zao azy mandalo fisedrana amin'ny fiainako manokana tena hoe vie personnelle koa fa tsy mampiemitrahako amin'ny foto-kevitra ijoroko zany fa za resy lahatra fa raha mbola misy rariny tokony hiadivana eto amin'ity firenena ity de tsy maintsy mijoro zany Lalatiana Rakotondrazafy zany. Raha mbola misy tsy marina tokony hiadivana fa raha mbola misy fitondrana te ampijaly an'ity vahoaka ity, raha mbola misy fitondrana te hamotika an'izany marina sy ny rariny tokony iainany vahoaka droit ny vahoaka izany, raha mbola misy fitondrana te anapepo anaporitra n'izany vahoaka izany ka hanala ny fahafahany sy ny fahalalahany eo ampelantanana de mbola hitsangana zany Lalatiana Rakotondrazafy zany. Tsy androany ihany, tsy omaly ihany, tsy tamin'ny 10 taona lasa ihany, tsy tamin'ny androny Ravalomanana na Rajoelina na Rajonarymampianina ihany fa nizaniza mpitondra mifandimby eo de mbola ho masina sy marina sy sarobidy ho anay atao anatin'ny freedom foana zany fahafahana sy fahalalahana zany. Ary zany tsy misy concession azo atao, tsy hoe satria mahazo toerana Lalatiana Rakotondrazafy rapitso sy afakapitso satria tafakatra eo amin'ny fitondrana ohatra de iny fa ivadika ny foto-keviny ka hoe tsy hiaro an'izany fahafahana sy fahalalahana zany tsony izy. Raha za zao ny tao anatin'ny fitondram-panjakana ka anisany ny code de la communication de tsy maintsy nitsangana nanohitra azy ka raha tsy nenona ny teniko de ho nametra-pialana zany ny ahafantaranareo ohatran'izany zany Lalatiana Rakotondrazafy zany. Ka diso hevitra foana zay anaratsy amina hoe ny Lalatiana indray io de fanakorontanana, ny Lalatiana indray io de fa fanonganam-panjakana ny tanjony. Ho diso hevitra foana ianareo zay mieritreritra an'izany fa ho reraka ianareo anaratsy de reraka amorona compte fake samihafa ny anaty Facebook anaratsiana ny Lalatiana fa tsy ampemitra azy zany, tsy misy dikany amiko zany tahaka ny rano atondraka lamosonganagany zany amiko de very fotsiny, tsy misy efehany amiko zany na ny ray kely mitete azy fa mbola hitsangana foana ako zay de zavatra zay le teneniko certitude zay oka apetrako zay lafiny zavatra izay.